ifanaizana safidy tokoa mantsy dia tsy maintsy arahana fa afoizantena. Samby nampiseho ny asa tanany avokoa ireo voafonja manerana délégation paritra teto. Ny vola azo amin'ity fampirantiana ity dia omena ireo voafonja tompon'ilay asa tanana ho fanampiana azy ireo sy ho famerenana izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina. Ny toy tamin'ny fitsidihana ny fonjana Tanimora moa izany ny tolakandro teo nisy ny filazana fa karakaraina amin'ny alalan'ny informatique ny antota taratasy ny voafonjy ny asa ny fandrarana ny fonja ireny Madagasikara mba amatianina ny asa irivondriny fonja ireny. Joseline Tsiava sy Stéphane Beakso ihany. Intelo voasakana zay voatafiditra ato amin'ity fonjabeny Tanimora ity arahina fisavana izany na ny sakafo aterina na ny olona andeha amangy dia tsy maintsy mandalo izay dingana izay mba hitandrona ny fandriam-pahalemana. Fantatra teto fa efa miasa misolosaina ny fonjabeny Tanimora raha masinina aekrira teo aloha momba ny fikirakirana ny antota taratasy ny ireo voafonja miditra ato Tanimora. Ny greffier comptable no hainy ity fonja ity satria ireo no manao firaketana antsoratra ny antota taratasy rehetra sy manaraka ny fipetraky ny zava-misy eny anivon'ny fonja. Fonja lehibe enina amin'ny folo eto Madagasikara no efa nahazo solosaina. Natao zao fitsidiana zao mba hahafantarany tompon'andraikitra rehetra ny zava-misy ato Tanimora sy ny olona na iarahana mamaha ahafana miroso amin'ny mahatianina. Ny antony nanaovana ny vizity io dia mba ahafahany olona namaly ny antso ireny zany mba mijery akaiky hoe mba miara mitady vahaolana amin'le mpandraraha fonja zany amin'ny olana isan-karazana izay mety sedrainy zany fandrarahana ny fonja zany ka ireny olona reny dia natsona mihitsy mba hitondra hevo vaovao mba hoe maso vaovao no mahita izy hoe mba mijery hoe inona ny tokony atao ana-tsarana satria ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary mba mety mahafantatra ihany koa izy hoe mahita zavatra hoe zao ny tokony anaovana n'ity fandrarahana amin'ny fonja ty. Hita teto fa mbola misy tsy voahaja amin'ny tokony ho izy ny zony voafonja. Dia raha tsy nahita fa tsy mbola tena tomombona loatra ny fipetrahan'ireo voafonjy ireo. Raha tsy lasa fotsiny hoe ny lehibe ny toerana dia voafetra ihany raha oharina amin'ny isan'ireo olona voafonja. Dia hita koa ny amin'ny ara-tsakafo voalaza teo fa hoe indray manisakerinandro ihany no mihana vary ireo voafonja. Dia hita koa ny ao amin'ny lafin'ilay fahadiovana ny tsy fahampian'ny rano, tsy fahampian'ny fanafody dia maladiony toerana. Na dia eo aza miezaka lehibe azy ataon'ny fandrarana amin'ny fonja amin'izao fotoana dia misy ezaka lehibe tokoa lehibe mihitsy ary mendry be dia rano kanefa moa tsy hitandray andro zany. Tafahoatra ny tokony ho izy mantsy amin'ity fotodrafitra asa ity ny amaroany ireo voafonja ato Tanimora. Mahatratra 2,7 ny isan'ny voafonja amin'izao amina velarana 1,370 metatra tsy mivadimandry. Inona fa mbola isiany fandarana manokana hoentin'ny namana Joseline Tsiava mikasika izay fa 10 taona ny fandarana ny fonja eto amintsika izay ny raha nahita fa nitety faritra maro tokoa izany fanamarina ny fa 10 taona ny fandarana ny fonja eto amintsika izany fa androany kosa nanamarina ny andro raisam-pirenena ho an'ny fandeferana nanamarika izany tsika teto Madagasikara tany amin'ny distrika ny Fandrina amin'ny faritra Amoron'ny Manify. Tompo marika tamin'io ry zareo ao anivon'ny UNESCO araka ny vavao nampitainy namana miora ny aina sy toto Saint François izay ny Fandrina amin'izao fotoana izao dia tany toerana ihany koa ny avy ao ministera ny ponina ny ministera ny filaminana anatiny ary ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ho arahantsika moa izay vaovao zay rehefa tafaverina ny namana miora ny aina sy toto Saint François. Resaka toetrandro aloha tsika satria ny raha nahita aloha tatoato fa mivaovao be ihany ny toetrandro eto amintsika amin'izao fotoana izao manerina ny faritra iran'ny Madagasikara io nanadiady akaiky momba an'izay tamin'ity androany ity ny namana Fabienne Andomalala ivony Jocelyn Marc Rakotomalala araka ny fantatra aloha dia izy vidinany ny maripana eto afovoantany sy ny manodidina amin'izao herinandro izao ary irotsaka ihany koa ny orana etsy andanin'izay nefa ndrany toetrandro teo dia nisy fetraikely teo amin'ny toe-pahasalaman'ny mponina amin'ny ankapobeny. Ndeo raha tsika vetrany ny fanadihadiana manodidina an'izay. Tatoato dia tsapa fa miovaova ny toetrandro, indraindray mafana, indraindray kosa mangatsiaka.
araka ny fantatra dia setroka avoaka ny fiarakodia ny orinasa ny dorotanety miseho etseroa ny vovoka maloto ny fako sy ny sisa no miteraka ny fivoavan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Araka ny nambarany tompon'andraikitry ny mpamantatra ny toetrandro dia somary angatsika ny andro amin'ity herinandro ity ho an'ny faritra sasantsasany eto Madagasikara. Natsapa ny olona fa nafana be ny andro. Raha teto Antananarivo ohatra dia tany amin'ny 20 sy 20 degré tany ny maripana ambony indrindra. Ka eo zany le fiovaovan'ny toetrandro dia amin'izao herinandro ho avy zao dia hita ny aty amin'ny sampana famantarana toetry ny andro fa hidina kely ny maripana satria raha pitso na raha afaka pitso farafatarany dia mba azorana amin'izay ny aty afovoantany. Indrindra ihany koa ny tapany atsimon'nosy iny zany dia azorana amin'ny ity herinandro ity. Misy cyclone niforona tany amin'ny 2,000 kilometatra any atsinanan'ny Madagasikara. Izy io zany dia mbola tsy misy fiatraikany velively eto amin'ny nositsika. Hita taratra amin'ny fahasalamany zanak'olombelona ny fivoavan'ny toetrandro. Araka ny fanadihadiana natao teo amin'ny hopitaly Befelantanana ohatra dia amin'ny fotoana mafana no mampietsika ny allergie sahala amin'ny asthme, manome ny antsoina hoe calandre polémique. Manakambara amin'izao fivoavan'ny toetrandro izao ihany koa ny dokotera hafa sendra ny iraky ny televiziona malagasy. Momba n'le fiovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao manome karazana aretina maromaro izy io dia anisan'ny aretina be indrindra aminy zany ny aretina ny lalam-pisefona. Ao anatin'izay satria maina ny andro zao, maina be mihitsiny dia misy karazana vovoka miparitaka manome pollution iainan'ny olona rehetra ary rehefa mitondra loto iny ao anaty lalan-drivotra dia manome karazana bronchite, manome karazana allergie koa amboniny. Zay ny be indrindra tsy tety. Efa misy ny fijeren'ny tompon'andraikitra tsirairay an'izao fivoavan'ny toetrandro izao. Tokony hitandrina kosa nefa ny tsirairay amin'ny fampiasana ireny fitaovana mamoaka setroka ireny mba hitandrona ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina. Andeha kosa tsika resaka tontolon'ny fampianarana satria dia fampianarana eto amintsika amin'izao taom-pianarana 7 izao ny système LMD fa ireo sekoly izay te hampiatra izany kosa dia tsy maintsy manana fahazon-dalana avy amin'ny fanjakana. Nisy mihitsy ny antsoavo nataon'ny ministra fampianarana ambaratonga ambony andeha matotonga velo Atanazy nandritra ny atrikasa mandritra ny telo andro momba izay lalàna amin'ny système LMD izay. Liliane Narandrimololona. Mijevina teto fa izao atrikasa izao dia toy ny atrikasa hafa teo aloha izay mbola hitoy amin'ny volana Desambra andinihana ny lafin-javatra hafa sy ny volavolan-dalàna satria araka ny efa fantatry ny rehetra hatramin'izay dia